Salaminareo, misy olona tokoa angy. Tena tsy mety amiko mihitsy le comprimé fa makarary ahako reny, marary ny vavony, marary ny aty. Dao zavaina kely momba an'ity resaka comprimé ity. Tokony ho fantatra fa misy endriny maromaro ny fanafody. Mety ho comprimé, gélule, sirop, na le injectable le atsindrona zany. Ny olana de izao, tsy ilay endriky ny fanafody fa lay akora ao anatiny, lay principe actif ozintsika, iny no mety hiteraka olana na ho an'ny aty, ny vavony, ho an'ireo ataontsika hoe ny vo, de zay no tokony ho tandremana. Raha manimba zany de ataontsika hoe manimba na mavesatra ho an'ny vavony, na ho an'ny aty, na ho an'ny vo, ilay akora ao anatin'ilay fanafody, de tsy le maha-comprimé azy ny problème fa le akora mihitsy. Dikan'izany tsy voatery hoe comprimé tsy mety aminao fa ny akora mihitsy ny tsy mety, de mila jeren'ny dokotera akaiky zany. Ndingana ohatra kely tsika, hitanareo le finanantsika an'ity paracétamol lafo ity, tokony ho fantatra fa io paracétamol io hohanina matetika, indrindra amin'ny fatrany be loatra, de mety hitera-doza ho an'ny aty. Ndraindray zany tsy eritreretin'ny olona. Satria mantsy misy paracétamol effervescent le izy, le somary misy bilibile kely miakatra iny, de mahafinaritra ny olona mihitsy hoe le paracétamol tsy mety fa ny ana le efferalgan na le dafalgan, ry gangan rehetrarehetra, de tadio fa mitovy ihany ny akora ao anatiny. Rehefa paracétamol de paracétamol na efferalgan azy. Mialatsiny manonona anarany, zany mantsy mba ohatra azo atao akaiky indrindra antsika rehetrarehetra. Ny fanafody hafa kosa nefa, itony le ataontsika hoe anti-inflammatoire, na misy fanafody antibiotika miaraka amina akora hafa miaraka aminy, io koa mbola olana ihany. Ny anti-inflammatoire reny matetika miteraka olana ho amin'ny vavony, de iny le hoe tsy voatery ho comprimé fa ny anti-inflammatoire tsy de tsara hoanina fa manakorotana vavony. Fa misy fomba finanana azy koa mpitsabo nge de miteny mihitsy hoe rehefa izy hihinana an'ity fanafody ity de misakafo tsara aloha vao mihinana azy. Ary ty anankiray tokoa problème amin'ity resaka comprimé ty. Misy olona zany rehefa hoe ty comprimé ho anazy, olon-dehibe izy, de rehefa misy zaza marary ao an-trano de ohatsy izy tapahana anankiroa ty de mety ho an'ny ankizy. Tsy voatery ho marina zany satria manahoana, tsy hoe tapahana anankiroa de fa mety misy taharo hafa ao anatiny zay tsy tokony omena ny ankizy mihitsy. Zavatra ray zay. De izy koa moa no milaza amintsika fa rehefa zaraina roa iny comprimé iny, tapahana fotsiny am'zao, de hitovy mihitsy hoe amin'ny ilany voalohany sy le ilany faharoa de mitovy le taharo ao anatiny. Voatery tsy maintsy manantona mpitsabo raha ohatra ka zaza marary, satria misy fanafody tsy tokony omena azy na de comprimé mitovy ihany azy. Aleo mitandriny ny comprimé tokoa mantsy de endrika fanafody fotsiny ihany. Tsy voatery olana zany io amin'ny aty, na ho amin'ny vo, na ho amin'ny vavony, fa ilay fandevonana azy, lay absorption zany mety olana kely. Raha zay no hitondrantsika azy, satria samy hafa mihitsy ny fidiran'ilay fanafody ao anatin'ny ran'ny olona raha ohatra izy ka comprimé na gélule na sirop. Aingakaingana kokoa ny sirop, elaela kokoa ny comprimé vao tafiditra miasa anaty vatana. Zay no mety mahasamy hafa azy. Raha mitranga zany ny olana am'le hoe nakarary ny vavony, nakarary ny aty de mila mijery manatona ilay mpitsabo isika. Inona raha ny tokony atao? Raha ny ato no misy olana de tsy lay comprimé mihitsy zany ny olana fa lay akora ao anatiny no misy olana, miteraka olana, de zay no anatonana mpitsabo hitedavana vahaolana hafa indray. Ina vahaolana? Anoloana lay fanafody satria mety tsy zakanao zany le fanafody. Faharoa de zao, raha manana olana ianao am'le hoe fanafody ray de nampisy olana manimba aty nanimba vavony de zao mila miverina manontany any amin'ilay mpitsabo mihitsy aloha hitedavany fanafody hafa mety ahasolo azy. Zay koa tokony eritreretina. De ilaina mandrakariva amin'ny fanaraha-maso akaiky rehefa mampiasa fanafody. Indraindray mila ahitsy fotsiny lay ataontsika hoe dose panafody. Ahitsy zany ny fatrany, le posologie ozy tsika, na hena na ajanona, de zay de ampy hitondra an'ilay fanasitranana fa tsy voatery hoe ajanona tanteraka ny fanafody. Ny tandremana de ity, tandremana ny finanana fanafody tsy nahazahoana toromarika avy any mpitsabo. Zay kosa aloha de averimberina. Aleo mahazo toromarika avy amin'ny mpitsabo ny amin'ny fanafody tokony ampiasaina. Hafa indray hoe ty fanafody ty de tena ampiasainao matetika, tsy ajanona mihitsy de tsy maninona zany. Fa rehefa anavao an'ilay ordonnance ny mandamany amin'ilay dokotera. Raha misy olana mandritra an'ilay finanana
fanafody tia mba hafatra kely apetraka aminareo, aza tonga de hoe najanona de lasa mitady dokotera hafa fa ndana miverina any amin'ilay dokotera nanome azy amatarany tsara ilay tokony ho anjara omelanao. Fa le mindray voakany trano de adino ny finanana fanafody hoaniny ireny, ary raha misy ara le miteny hoe ahoana moa finanana azy de arakarak'ilay tenenin'ny mpitsabo ihany, alohan'ny sakafo ve sa aorianan'ny sakafo sa mandritran'ny sakafo, de arao ny toromarika amin'ny manaraka amin'ny resaka zavatra hafindraisika. Raha soa antsika rehetra